Faly mirabanao tratrizao fotoan'izao indray izay iarahantsika mitombo amin'ny fahalalana an'i Kristy. Fa betsaka ihany ny lesona izay azontsika mombany amin'i Kristy, ary raha tsy diso aho dia efa misy lesona hatrany amin'ny 5 ano any zao, ny lesona izay efa rentsika ny amin'ny Jeso tompo. Ka raha ireny fahalalana an'i Kristy ireny no manjary fiainana eo aminao dia atsapa mihitsy ianao fa hafa ihany zany miaina miaraka amin'i Kristy zany. Anio sika nefa dia mbola hijery indray hevitra navoaka an'i Kristy ary fanambaran'ny tenany, ny momban'ny tenany, dia fahafantarana lalindalina kokoa indray ny amin'izay tokony fiainantsika manoloana indrindra ny toetr'andro ankehitriny. Alohan'izany nefa dia tsara mbola hiara-mivavaka isika, hangataka ny tompo hanazava amintsika izay teny tia nomenantsika, tena mpahafantarana antsika ny amin'ny momba azy, mba hitombo amin'ny fahalalana azy hatrany isika, hivavaka isika. Jeso malalana io nanafatra tamin'ny alalan'ny fanahy masina ianao izay nampanoratra ny mpianatra di Petera izany, ny hoe mitombo amin'ny fahalalana tsara an'i Kristy Jesosy. Misaotra anao zay fa mbola azona iainana mandraka ankehitriny zany teninao zany, ary tena mahasoa anay ny mahafantatra anao ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Koa dia misaotra anao zay ry tompo, manana ny teninao izay nampanoratinao mba ho eo am-pelatananay, hiainanay, ho arahinay, hivelomanay, mba hahatonga ny fiainanay ho arak'izay ankasitrahan'Andriamanitra. Mangataka aminao zay tompo, ampianaro zay anio, sokafo ny sainay noho ny famindramponao, amin'ny anaranao Jeso tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Teny iray nambaran'i Jeso tompo ny momba ny tenany no hojerentsika anio, dia ny Jaona 9:12. Jaona 9:12, izao ny voasoratra ao, ary teny nivoaka avy eo am-bavan'ny tompo Jesosy zany. Hoy izy hoe, izaho no fahazavana zao tontolo zao, izay manarakahy tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana fahazavana iny. Jeso Kristy fahazavana zao tontolo zao. Raha manontany anao aho hoe raha ny Andriamanitry ny Baiboly moa no anontaniko anao hoe io Andriamanitry ny Baiboly io dia Andriamanitra namboraka ny fony teto amin'izao tontolo zao. Raha tsy miteny nefa ny olona dia tsy ho fantatro mihitsy ny eo am-pony, fa ny teny no anankiray amin'izay amborahana ny ao am-po. Ko raha manontany anao aho hoe inona re no teny nivoaka voalohany indrindra teo am-bavan'Andriamanitra avy ao am-pony, dia ho hitanao ao amin'ny Genesisy 1 ka ny 7 izany. Izao manko ny voasoratra ao, ary Andriamanitra nanao hoe nisia mazava dia nisy mazava. Fa inona ny nahatonga an'Andriamanitra hiteny voalohany hoe misia mazava? Satria izao ny voalaza eo alohany zany teny zany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina no tambonin'ny lalina, ary ny fanahin'Andriamanitra nambomba tambonin'ny rano. Zavatra hita zany dia hoe aizina rakotry ny aizina tany am-boalohany izao tontolo zao, na dia mbola tsy nisy aza ny tany sy ny lanitra, de fa nisy ny aizina.
Ary izany aizina izany no tsy maintsy nahatonga an'Andriamanitra nandresy tamin'ny alalan'ny mazava. Tsy maintsy noresena izany aizina izany vao afaka ny foronina ny tany sy zay rehetra eo aminy. Kanefa mba ahazahoana namorona ny tany sy zay rehetra eo aminy dia tsy maintsy niditra alohan'ny mazava, misy mazava. Ary io aizina io dia tsy afakory fa tandindon'ny aizina mandrakotra ny tany. Ao amin'ny Isaia 1:20 dia hitanao zay teny hoe mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavana ao, fa indro ny aizina manarona ny tany. De tsarontsika ny zavatra nisy hatrany am-piandohana, ny aizina manarona ny tany, ary tsy maintsy nilazana hoe misy mazava mba azahoana mamorona fiainana vaovao eo amin'izany tany rakotry ny aizina izany. Indro ny aizina manarona ny tany ho Isaia mpaminany, ary ny aizim-pito manarona ny firenena. Alavy-saretsaina nge hoe eny an-dalambe n'Antananarivo ono, indry misy lehilahy anankiray miantsoantso amin'ny andro mitatao vonana. Indro ny aizina manarona ny tany, ny aizi-pito manarona ny firenena. De hoy olona hoe manana fahavoazany le rangahy iny. Andro mitatao vonana ve no ataony hoe ny aizina manarona ny tany? Mazava loatra ry havana. Fa ny zavatra ara-panahy no nolazainy Isaia mpaminany, ary ny tandindon'ny ara-panahy no hitantsika tany amin'ny voalohany, mandrakotra izao tontolo izao ny aizina ara-panahy. Ary zany no nahatonga ny Paoly apôstôly anoratra hoe isika de tsy miady amin'ny hofamandraha fa mpanjaka n'izao fahamaizinana izao, ny Efesianina 1:9-12. Mpanjaka n'izao fahamaizinana izao. Ary ny olona ane rehefa mandeha amin'ny maizina, hitanareo moa rehefa tsaraina ny tômôbilina, jerena tsara ny jirony, satria raha mandeha amin'ny maizina ifandona manao lozam-piarakodia. Ary zany ry havana ny mahatonga zao fifandonana eo amin'ny fiarahamonina zao. Fifandonana eo amin'ny fiarahamonina, inona ny antony? Tsy mazava ny fiainan'ny olona, rakotry ny aizina ny fiainany. Fa inona ny mandrakotra azy? Fitiavam-bola, fitiavan-tena, fietsaram-belatsia, izany rehetrarehetra zany no mandrakotra ny fiainan'ny olona. Ary ka rehefa ny fiainany tsirairay ny rakofan'izany, nefa ny tsirairay no manjary fiainam-pirenena, dia mazava loatra fa manjary rakotry ny aizina ny fiainam-pirenena. Rakotry ny aizina ny fiainam-pirenena. Ao amin'ireo anefa, reo rakotry ny aizina reo, reo fiainam-pirenena rakotry ny aizina reo, ao no nahatongavan'i Jeso tompo teo amin'ny Israely, ka nilazany hoe izaho ny fahazavana zao tontolo zao. Izaho ny fahazavana zao tontolo zao, izay manaraka iny tsy mandeha amin'ny maizina fa hanana fahazavanaina. Raha notaniana asika ny amin'ny hoe iza moa no arahinao eto am'izao tontolo zao? Fa ny mpanjaka ny maizina de ny devoly Satana zany, arahin'ny olona marobe, ary ny ataon'ny Satana jiro hitsolovana ny fiainan'ireo olona ho amin'ireo de ny fitiavan-tena, fitiavam-bola, fireharehana, ny avonavona, fizahozahoana, tsy fandraharaina an'Andriamanitra, ary indrindraindrindra manao zay ahasambatra ny tenany ihany. Izany no jiro entin'ny Satana mitsilo ny olona, kanjo jiron'ny aizina anie zany, satria mahatonga anao ifandona amin'ny mpiarabelona aminao ny fitiavan-tenanao, mahatonga anao ifandona amin'ny mpiarabelona aminao ny fitiavam-bola anao tafahoatra, mahatonga ny olona ifandona aminao ny avonavonao, ary mpiavonavona samy tia vola, samy tia tena no miara-miaina ka mandeha amin'ny aizinao, de mifandona ao ny rehetra, tsy tafavoaka intsony ny tribonaly fa be loatra ny afera tongeny. Izany aneny zava-misy moa ve tsy hitanao firifiry akory ny fanao fanekena eo anatrehan'Andriamanitra aza fa hivady mandrak'izay, kanjo noho ninjay tonga ny tokantrano any, aizina ny mandrakotra ao, tsy ilay fitiavana agape avy amin'Andriamanitra ny mandrakotra ao,
fa ny fetsarambelatsy ny fiavinavonana fanamarina tena sy ny karazany de manjary ny fandonana ny mpivady aza be loatra zany divorce vokatry zany. Zao nefa nylazainy Jeso tompo izao ny fahazavana zao tontolo zao izay manaraka any tsy andeha maizina fahana fahazavana iny raha manaraka an Jesosy sy ny tenin'ny Jesosy ny olona de tsy isy anie zany satria ny tompo Jesosy de nilaza hoe didy vaovao no meko anareo de mba hifankatiavanareo mifankatiava tahaka ny fifankatiavan'ny prala zany fifankatiavan'ny prala zany zava-dehibe teo anatren'Andriamanitra izany prala raitapo mifampitsinjo mifanampy zao nefa prala aza manjary mifampitory any amin'ny tribonaly rehefa mandeha amin'ny maizina izy fa tsy manaraka ny tenin'ny Jeso tompo. Ary eto aho de teny manokana iray amintsika kristianina satria ny kristianina efa manaraka ny tompo anie ny tokony hitombo amin'ny fahalalana azy. Isika kristianina dia nilazany Jeso tompo hoe ianareo no fahazavana zao tontolo zao. Inona moa ny dikan'izany? Raha manaraka ianareo ifindran'ny fahazavako ianareo ary lay fahazavako mifindra eo aminareo no manjary fahazavana eo am'izao tontolo zao, ho hita eo am'izao tontolo zao. Tsy hitan'ny olona maso Jeso tompo, tsy hitany tsony izy fa efa nafindrany amintsika ny fahazavana. Ny fahazavana efa nafindrany amintsika ny fiainany zay manana ny zanak'Andriamanitra ny manana fiainana mandrakizay io fiainana mandrakizay zao fahazavana amin'ny eto an-tany io Jeso tompo io nefa ny fiainan'ny Kristy zay efa noraisintsika de mahatonga fahazavana eo am'izao tontolo zao koa. Ary Jesosy raha nanontaniana izy hoe inona reny nahatongavanao de izy hoe ny hanitro dia ny manao ny sitraponina raiko zay any an-danitra. Tsy tonga anao ny sitrapoko aho izy fa ny sitraponina raiko zay any an-danitra. Izany hoe ny fahazavana nentiny teto am'izao tontolo zao mahafahazavana zao tontolo zao azy dia ny fanarahany ny sitrapon'Andriamanitra. Ary izay no mitondra fahazavana eo amin'ny fiarahamonina. De ny tokoa ange raha ny tsirairay avy moa amintsika no manaraka tsotra amin'ny fahatsorana fotsiny, tsy misy ady hevitra akory fa amin'ny fahatsorana ny hoe tenin'ny Jesosy io ary everiko fa tena filamatra eo amin'ny fiarahamonina. Zay tianao ataon'ny olona aminao de mba ataovy amin'ny kosa tahaka izany. Ao ambadika izay de ny hoe zay tsy tianao ataon'ny olona aminao de aza atao aminy koa na de zay fotsiny ihany aza no tenin'ny tompo arahinao filamatry ny fiainanao de milaza aminao aho fa fahazavana eo amin'ny lalanao anie zany. Ndray andro ary havana dia fotoana nisy fotoana zay nampafanafana ny asan-jio lasy ny karazany moa teto amintsika. Ary ndraindray aho dia mody alina avy any Antananarivo makaty amin'ny toerana misy ahy. Dia misy olona manao autostop iny amin'ny 7 alina amin'ny 7 sasany alina iny. Dia raha vao mahita an'izany aho de mieritreritra hoe zay tianao ataon'ny olona aminao no mba ataovy amin'ny kosa tahaka izany. De hoy ny eritreritry hoe raha mizaha moa zao no io olona manao autostop io faly raha entina ary zay toetsainy zay no nitondra ahy hoe nde hitondra rehefa misy olona manao autostop. Ndray andro anefa nijanona olona manao tenue-na gendarme nampijanona dia nijanona mihitsy tokoa aho ary tena gendarme nampijanona ary ny ray lalana hody aty amin'ny toerana hodiko izy de nentiko izy dia hoy izy tamiko pasteur mba sahasa mihitsy ianao fa ahoana tompoko za am'izao andro sarotra zao anao de mbola mitondra olona manao autostop ihany. Mampitandrona anao pasteur ozy fa aza mitondra tsony ianao aloha satria tsy azo antoka ny olona am'izao toetrandro misy atsika zao. Za moa amin'ny mahampanopin'Andriamanitra ahy
de hoe aho hoe ahoanary zany no ataoko zay tianao ataony olona aminao de mba ataovy aminy ko tahaka zany. Ka ity olona ty ny rahin'Andriamanitra izy hampitandrina satria misy ny olona ratsy. De niraisiko indray ny tenin'Andriamanitra hoe ny zavatra rehetra miara-miasa aso zay tian'Andriamanitra, ka de ny rahan'Andriamanitra zany ity gendarme ity hitsangana teto mba ilaza tamiko hoe mitandremy ianao a fa betsaka ny olon-dratsy ka aza mitondra aloha. Satria ny zavatra ny baiko ato hoe zay tiany olona ataonao aminao. Nefa koa mino koa fa marina ny tenin'Andriamanitra hoe miara-miasa aso ny zavatra rehetra, ka noraisiko hoe iraka Andriamanitra hampitandrina ahy mba ity gendarme nentiko ity mba tsy ho tratry ny loza. Ka ny tenin'Andriamanitra de tokony hibaiko atsika amin'ny fiainana andavanandro, ary Jeso tompo ilay fahazavana zao tontolo zao dia tenin'ny tompo ny tanterahiny, ary zany no ataony, ary zany mahafahazavana zao tontolo zao azy. Zay manaraka aho izy tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana fahazavana ina, ary zay ny fifaliana ry havana. Maizina aminao ny ampitso, maizina aminao ny rafakadiny ray, ary indrindra moa maizina aminao ny any ambadika zao fiainana zao. Tsy fantatro mihitsy ny am'zany. Saingy izao, rehefa manaraka an' Jesosy ianao, manaraka ny teniny ianao, de azonao antoka fa lay fiainanao mandeha amin'ny mazava io de mandeha makany amin'ny fiainana mandrakizay. Zay manaraka any tsy mandeha amin'ny maizina fa hanana fiainana mandrakizay, mandeha amin'ny mazava mandrakizay. Inona ny dikan'izany? Izay tsy manaraka an' Jesosy dia mandeha amin'ny maizina izy, ary ny fiafaran'ny fiainany harinany amin'ny maizina izy. Voasoratra hoe misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy, kanjo lalana makany amin'ny fahafatesana ny fiafarany. Nahoana? Satria lalana mitondra ny olona ho any amin'ny fahaverezana. Zao mivolaza ny soratra masina hoe fa maizina ianareo fa iny efa mazava ao amin'ny tompo kosa kehitriny. Efesiana 5:5 mandehana ary tahaka ny zanaky ny mazava. Eto ry havana dia nanaitra ihany ny filazana fa betsaka ny kristianina any amin'ny toerana fitondrana samihafa any. De lasa eritreritra manao hoe kristianina manaraka an' Jesosy marina velo hoe. Fa ny kristianina manko ry havana misy karazany telo. Aoka fantatsika zany. Efa nambarako teto zany. Ny karazany kristianina de misy karazany telo. Misy ny kristianina ara-tantara. Zany hoe raha ny tantara ny jerena zanaka kristianina izy, ary de mihevitra ny teny kristianina ihany koa izy, satria ny razambeny de kristianina, diakonina tao ananina tahaka an'izao tahaka an'izao, na dia tsy miditra am-piangonana antsony azy izy de mbola milaza za kristianina ka fa za tsy pratiquant. Zay ny filazany azy. Kristianina aho fa tsy pratiquant. Zany hoe tsy makany am-piangonana antsony izy, tsy mamaky baiboly tsony izy, tsy maninona tsony izy, fa zao kristianina satria zanaka kristianina, ohatrany hoe malagasy aho satria zanaka malagasy. Kristianina ara-tantara ihany zany. Misy koa ny kristianina ara-piarahamonina, ataon'ny mpiarahamonina hoe kristianina, de tsy hafa reo fa reo olona mpandeha am-piangonana. Reo olona mpandeha am-piangonana na de miangona lahady fa mangalatra koa alatsinainy azy izy, araky ny voalazan'ny oabolana hoe miangona lahady fa mangalatra koa alatsinainy. Any anarana kristianina anarana ozy ny sasany, satria mba makany am-piangonana ihany, manao an'izao ihany, nefa zao ny fiainany tsy mazava. Tsy mazava ny fidiram-bolany, tsy mazava ny fomba fiteniny, tsy mazava ny eo amin'ny tokantranony ao, tsy mazava ny zavatra ataony. Olona tsy mahitsy, tsy mandeha amin'ny mazava. Kristianina ara-piarahamonina ihany zany. Fa ny tena kristianina marina de olona nandray fahazavana, zanaky ny mazava, nandray an'i Kristy tonga velona ao anatiny. Tsy za ntsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Ambarany soratra masina hoe nateraka indray tonga olom-baovao, niara-maty tamin'i Kristy, manana ny fanahiny Kristy, manana ny fiainana mandrakizay. Izany no atao hoe kristianina ara-tsoratra masina. Kristianina tonga olom-baovao. Raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, ary ny fahazavany Kristy sy ny tenin'ny Kristy no mibaiko ny fiainany manontolo. Izany no atao hoe
kristianina ara-tsoratra masina. Ka nabetsaka azy ny teo hoe kristianina any amin'ny toeran-jamihafa, malahelo aho ilaza aminao fa raha mbola kristianina ara-pomba fotsiny ihany izy na ara-piarahamonina na ara-tantara, azagaga ianao raha disy fanantenanany aminy, satria mbola mandeha amin'ny maizina ihany izy. Fa rehefa kristianina ara-pilazantsara kosa izy, ara-tsoratra masina, de milaza aminao hafa fahazavana izy naiza naiza misy azy. Marina fa mbola tsy nisy atao hoe kristianina tamin'ny testamenta taloha, fa olon'Andriamanitra ny filazana azy, olona natahotra an'Andriamanitra ny filazana azy, mpanompon'Andriamanitra ny filazana azy. Isan'izany ry Sadraka sy Mesaka ry Abednego, isan'izany ry Daniel, isan'izany ry Nehemia, isan'izany ry Josoa, isan'izany ry Josefa tonga premier ministre tany Egypta. Olona natahotra an'Andriamanitra ary ireny dia tandindony kristianina ty amin'ny testamenta vaovao. Ka natoerana teo amin'ny fitondrana azy nisy azy, na mirapiratra ny fahazavany miaraka amin'Andriamanitra. Miantso anao kristianina any amin'ny teny mirapirenena, any amin'ny gouvernemanta, any amin'ny orinasa lehibe samihafa, any amin'ny banky, any amin'ny toeram-pitsarana, any amin'ny ministera samihafa. Miantso atsika kristianina ho fahazavana eto amin'ny firenentsika Andriamanitra. Dinio ny tenanao raha kristianina ianao, ara-pilazantsara ve ianao ara-tsoratra masina, sa ara-tantara ihany maha kristianina anao, sa ara-piarahamonina ihany maha kristianina anao? Raha izany manko de malahelo aho ilaza aminao fa vao mainka hanamaizina ny ampiarabelona aminao ani ianao hoe satria ho tarafiny ianao saingy tsy hitan'ilay fahazavana. Ny etaetany fanahiko de ho fiaino kristianina ara-tsoratra masina miaina amin'ilay fahazavana zao tontolo zao any ny fitondrana rehetra eto amin'ny firenentsika, mba ho tanteraketo ny etaetantsika hatramin'izay hoe Kristy ho an'ny Madagasikara ary Madagasikara ho an'ny Kristy. Miantso anao kristianina, ianao zay milaza ny tenao ho kristianina, okareo tena kristianina ara-tsoratra masina ianao hoe raiso ilay Kristy fahazavana zao tontolo zao, mba hanazava ny fiainanao, ny tenin'Andriamanitra hitarika anao, ny tenin'Andriamanitra hanoro lalana anao, de hanandratra ny firenena ianao tahaka ny nanavotany Daniel ny fireneny. Fa indro ny aizina manarona ny tany ary ny aizim-pito manarona ny firenentsika. Aoka re, aoka tsy ny mpanjaka ny aizina ilana hevitra fa be deaibe ne ono hoe be deaibe ono ho iaho engany tsy ho ianao zany. No mandeha makarisy makary ireo isika ao amin'ny fitondrana, makarisy makary mitady fiarovana tsy aroa mba hitoetra ely eo amin'ny fitondrana. Lazaiko anao nefa na tianao na tsy tianao hoe ny manam-pahefana dia Andriamanitra ny mametra azy eo amin'ny toerany. Ianao milaza ny tenanao kristianina indrindra no itenenako, raha eo amin'ny fitondrana re ianao hoe miangavy anao aho, aoka ilay fahazavana zao tontolo zao no hanazavanao, tsy homenatra hiteny hanambarany maha-kristianina anao ianao, aza fenina ny maha-kristianina anao, aoka iseho ny maha-kristianina anao. Nahoana moa no homenatra ianao? Homenatra ianao raha atao hoe kristianina. Fomba fantatrao moa ny dikan'izany, mpiara-miasa amin'ilay mpanjakany ny mpanjakany ny dikan'izany. Fa ianao kristianina, izaho kristianina, de natson'ilay mpanjaka ny mpanjaka hanitatra ny fanjakany eto amin'izao tontolo zao. Vavaka ataotsika kristianina ny hoe ho tonga ny eny fanjakanao, ny fanontaniana zay apetraka de ny hoe inarino ataonao mba ho tonga ny fanjakan'Andriamanitra. Mivavaka isika hatao any sitraponao ety an-tany, ety Madagasikara ho tahaka ny any an-danitra, de ho iaho aminao kristianina hoe moa manao ny sitrapon'Andriamanitra ve ianao, sa inona no mibaiko anao eo amin'ny fiarahamonina misy anao, eo amin'ny anjara toerana misy anao. Ry rahalahy kristianina amin'ny fitondrana, na fitondram-panjakana zany, na fitondrana orinasa zany, na fitondrana banky zany, na fitondrana inona na fitondrana inona, ry rahalahy, ry anabavy malala, izao ny tenin'ny tompo aminao anio, ianareo ny fahazavana zao tontolo zao. Aoka hazava eo mason'ny olona ny fahazavanareo. Mivondrona zao nahoana moa, inona moa no misakana ny kristianina any amin'ny anteny miram-pirenena na any amin'ny gouvernemanta mba alohan'ny ivoriny, alohan'ny anaovana ny fivoriana, nahoana raha mba mitokana mivavaka aloha mangataka hoe Jeso tompo tario zahay, ny fahazavanao anao hitarika anay eo anolohan'ny fanapahan-kevitra rehetra raisina. Tsarovinareo rahalahy, tsarovinareo
ranabavy fa raha kristianina ianao any fitondrana samihafa mamoaka lalàna mampiatra lalàna de tokony ho ny fahamarinan'ny Kristy no hita eo am'izany lalàna mivoaka zany eo am'izany fampiarana ny lalàna izany fa tsy ho sanatriany ka kristianina ianao saingy rehefa raviravezan'ny olona 25 millions na 10 millions de adininao ny maha kristianina anao tsarovy havako fa ho avy ny andro havoaka eo anatrehan'Andriamanitra avokoa eo anoloan'ny fitsaran'Andriamanitra ny zavatra rehetra zay ataontsika ny atao rehetra hoentin'Andriamanitra eo amin'ny fitsarana ry havana miteny manokana aminao kristianina ao anio andeha hivondrona isika ho tena fahazavana eto amin'ny firenena amin'izay fotoana izay de ho tonga ny famonjena satria hanatona atsika ny olona hafa kely ny mpitondra ny Madagasikara mpitondra miaraka amin'ilay mazava miaraka amin'ny Kristy Jesosy na ao an-tokantranony na any am-piasany andeha hivondrona isika miantso anareo zahay nahoana raha mba mifanatony samy kristianina ianareo mifanatony mandeha nahoana raha mba miara mivavaka alohan'ny hanatrehana ny fivoriana azo atao ane zany enganeka ho tanteraka izany fanaren'ny fanahiko ianareo any amin'ny teny miram-pirenena any raha isan'ny miasa any amin'ny teny miram-pirenena ianao na any amin'ny gouvernemanta ny mandreza ho afatra zao miangavy ianao aoka hitaridaranao am'izany ianao miaraha mivavaka na ray na roa na telo anie tsy maninona zany ho Jesosy hoe naiza ny angonana roa na telo minarako eo fovoany aho ary milaza aminao aho fa rosy telo ihany anie ny andohan'ny mpianatry ny tompo hoe telo mirahala monja Sadaka sy Mesaka ry Abednego nefa nampiondrika ny Nebokadnezara izy rehefa niaina tamin'ny tenin'Andriamanitra enganie ho rentsika kristianina izany fa raha Jesosy no nilaza hoe zao ny fahazavana zao tontolo zao de nilaza amintsika koa izy hoe ianareo ny fahazavana zao tontolo zao ho hitan'ny olona tokoa ny fahazavantsika satria any amin'ny toerana zay misy anao raha misy anankiroa na telo ny kristianina ianareo ao de anangana fiaraha mivavaka ianareo hangataka ny Kristy ilay mazava hitarika anareo mba ho tonga ny hain'ny fanjakany ary ataony sitrapony eto Madagasikara ho voninahitra ilay Kristy mpanjaka ny mpanjaka nefa niantso antsika eo mpiara-miasana hivavaka isika misaotranao zay raha eo noho ny famoramponao na ny rahanao ny zanakao hanambara aminay ny marina indro ny aizina manarona ny tany ary ny aizim-pity manarona ny firenena mangataka izahay tompo efa niantso anay kristianina ianao Jesosy ho fahazavana eto am'izao tontolo zao omeo anay ny hery hoentinay mampiseho zany fahazavanao zany amin'ny fankatoavanay ny teninao amin'ny fanananay firaisanao aminao tompo mangataka aminao zahay miangavy anao aokare aoka hitsangana any amin'ny orinasa samihafa ny fiaraha mivavaka zay ataon'ny samy kristianina tsy hanavaka ava-pinoana fa hanatona lay mazava ary ara-mivavaka hangataka amin'ilay mazava mba hanazava ny diany ka na aiza misy azy de ho fen'ny fahazavana ao ny taninay amin'ny anaranao Jesosy io no anaovana zany vavaka izany amen.